Ao anatin'ny vaovaony tsy fandriampahalemana kosa indray nisy ny fampitam-baovao avy ao anivon'ny zandarmarie-pirenena mahakasika ny asandalo. Misy ihany koa moa ny fahatratrarana fitaovam-piadiana ary ihany koa ny omby izay halatra izy ireto nahatratratra any amin'ny 14 tanoany no isan'izy ireo tao amin'ny tanàna ny Mersetosika tao. Nahazo vaovao avy amin'ny tompon'omby maromaro mipetraka ao Sabotsy namatona ny kompania brigade ao Mersetosika ny voalohan'ny volana septambra lasa teo. Ary avy hatrany dia nidina tany toerana tany Sabotsy namatona nanao opération sy nijery ny zava-misy izay notarehany kapitaine Andriambololatsiny lehibe ny kompania ao Arivony Mamo. Tratra tamin'ny fotoana io ireo dahalo telo lahy dia Andriamatoa Zo, Richard ary Patrice ka nanondry ireo omby nangalarany mitotaly 5 ny dahalo tratra ary ny ambasy vita gasy iray. Omby 410 no very ka 5 ny omby tafaverina amin'ny tompony amin'izao fotoana izao. Tamin'ny voalohan'ny volana septambra taona 2024 zany dia nisy trangana arakomby taty amin'ny distriktina Arivomamo tao amin'ny commune Arivomamo 2 tamin'ny fokotany Ikibo. Omby enina very tamin'ny fotoana io. Rehefa nenazay moa zay dia nisy fanarahan-dia nataon'ny brigade Arivomamo. Taorin'izay koa nefa dia nanapa-kevitra tao amin'ny compagnie territoriale Arivomamo déclenché opération mikasika ny omby very sur le collectif. Nanomboka tamin'ny 3 septambra nanomboka io opération io. Dia rehefa nandeha moa ny élément tao anatin'izay dia hatreto dia nahitany lokany izay opération atao izay. Nanamby betsaka tamin'ity opération izay nataon'ny zandary tany atoerana ity moa ny lehibe ny district any atoerana Andriamatoa Miarso Samuel sy ny solombavam-bahoaka Rabe Mananjara Celestine ka nakasitraka ireo mpitandro filaminana. Efa malaza amin'ity faritra ity moa ireto dahalo tratra ireto ary mbola misy namany ikaroana amin'izao fotoana izao. Mamerina trany ny mpitandro filaminana eo amin'ny fanomezam-baovao maro-potra eo anivo ny fiarahamonina mba ahafahana manenjika ireo olon-dratsy.